Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a, raha zao ianao vao manjoy an'ity a fandaran'ity, ho anao zay efa mpanaraka moa zany de mirary soanao mandrakariva a, mitondram-bavaka anao isan'andro a, satria alohan'ny fotoana de vavaka foana no atao alohan'ny anomboana fotoana eto, satria averina foana hoe tsy eto no atao mivavaka, satria vavaka natao hoenon'Andriamanitra fa tsy natao hoenontsika mpiaino na tsika mpijery a. De azavaina tsy ndraindray iny foana zany, so misy gaga mantsika ary toa tsy manomboka mivavaka izany efa nendohan'ny vavaka efa ela mihitsy. Zay tsika vao mihaona eto. De mitondra ataoko hoe mamaraparina angamba tao anatin'ny fandarana 10 zay a, sy mihoatra misy fandarana manokana na spesiala, de ndresahana fanjakan'Andriamanitra foana satria io no nasain'i Jesosy nitoriana hoe lazao fa mbiakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. De zay izy vao teny hoe sitrano marary diovim-boka sy ny sisa sy ny sisa. Io no zava-dehibe ny atafidiranao. Ka ho faraparanako zany ny resaka momba an'le fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy ho resahana foana nefa any an-dalana fa tsy lohahevitra be mivaingana be ohatr'izay misesy zay, satria miezahana mihitsy hanazavana azy mba ho araky le teny Jesosy hoe toroio fa mbiakaiky ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy miova akory zay, ary tsy hoe ajanona fa ny endrika indray zany ahoana ny ainana ao anatiny, ahoana ny aretana sy ny sisa, zay zany zavatra resahana. Ka ity fandarana ity zany a de resaresahana tsy hoe faraparana, ohatran'ny hoe faraparana nefa amin'ny maloha hevitra azy no iresahako an'izay hoe hanazavana zany a, ohatran'ny tsy mety le vavaka miteny hoe faraparana foana, hanazavana mindrim-pitinana zany angamba e, le fanjakan'ny lanitra mba ahafahantsika miditra lalindalina kokoa. Ny fampianarana aorianan'izao zany de heverina fa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra anao. De misy fampianarana sy toridalana be dia be ho an'ny zanak'Andriamanitra mpandova, lova be raisina ao anaty baiboly. Zaraina sy azavaina izy a, mba higoka an'izany mamy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsika. Raha tsy ao anatiny moa ianao de mangetaheta de miverina mijery fandarana any alohany ianao, mitady hoe ahoana le fomba ahafahana miditra tao a, tsy fampianarana nentinay akory na nentiko na fiangonana misy averiko foana fa tsy zay le izy, fa ny baiboly no vakiana, miara mamaky soratra eto tsika de miara mandinga eto de zaraina le izy a, de ianao koa mba mahazo mamoaka ny eritreritrao. Fa io moa misy fanontaniana apetraky ny olona amiko de zao no teneniko, zaho aloha tsy afaka hiady hevitra, ohatra zany hoe hiteny fa tsy maninina le mpitsabo tokony zao no atao, de anakiana olona professeur manam-pahaizana momba ny fitsaboana anankiray a, zany efa tsy mbola niditra sekoly tany amin'ny médecine na ohatr'izany, tsy afaka hiady hevitra amina professeur amin'ny resaka fitsaboana ara-tsiansa sy ny resaka fanafody ara-tsiansa satria izaho tsy nianatra an'izany. De alaza ny toeran'izany, tsy afaka hitsara azy anakiana azy sy ny sisa. Ohatran'izay koa tsika tokony tsy afaka anakiana olon'Andriamanitra tsika raha tsy niaina sy natsoan'Andriamanitra nandalina sy nitondra ny azo fijaliana ny ten'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra io a, tsika ma tsy maikamaika mitsaratsara mpanompon'Andriamanitra. Zay tsika mpivavaka sy kristiana indraindray miseho mahay daholo ny olona rehetrarehetra, de miseho afaka miteny daholo. Za nefa matahotra fa le miteny anie sarotra fa le mamerina an'le teny navoaka manahirana. Ka mba tsy hitsaratsaratsika olona de zay no ezahana eto koa, mba tsy hanehoana hevitry ny tena. Fa vao baiboly ten'Andriamanitra no avoaka eto le ten'Andriamanitra, de raha tsika mamakifaky eto, mety aminao le izy a, araba-soa araba-tsara, tsy mety aminao moa le izy a, anao sy Andriamanitra ihany le izy. Fa zay nefa mahatoky fa zay efa men'Andriamanitra ihany koa, sokafan'Andriamanitra lalana, de mba zanany izay menany araka ny teny hoe zay namena maimaimpona manomeza maimaimpona, ary nahitana ny vokatsoa sy ny voninahitr'Andriamanitra zany, tsy ny ara-nofo no mamaky anay fa zany azonay foana. Fa ny zava-dehibe de le hoe ao anaty atsapanao mihitsy, zany hoe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ary tsapanao, zany hoe tena herin'Andriamanitra sy le fisiny amin'ny fiainanao a, tsapanao hita maso zany isan'andro isan'andro. Zay zany tanjona omeny fandarina, hiditra ten'Andriamanitra avy hatrany tsika hifampizarantsika. Ity misy ten'Andriamanitra zany eo amin'ny Matthieu 1:20 a, Matthieu 1:20 a no jerentsika, de manomboka ny 1:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa, lazaiko aminareo marina tokoa, fomba fitenin'i Jesosy zany rehefa tena hiteny izy marina, tsisy olombelona marina na ray ary za tsy marina, za tsy hitenitenako mandrakizay hoe marina, hoe raha teo marina ve za de aleo za miaiky diso, zay ny olona teo marina.
Ny olona teo marina dia miaiky fa diso mba ho hamarin'i Jesosy fa tsy manao fariseo hoe zay koa ve mba jamba. Dia hozy Jesosy satria nareo tsy jamba dia tsy tonga hampahiratra anareo. Ny famarinana zany tsy tedavina fa angatahana, raisina famelan-keloka avy amin'Andriamanitra io fa tsisy fihetsika na ataoko hanamarina tsy zavatra ataoko azahoako famarinana, fa tsotra ny ahazoana famarinana dia ny tenin'i Jesosy ny famelan-keloka ihany izy no marina fa tsika dia diso mibebaka. Zay angamba efa tsy halavaiko. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy averiko ny ray fa faminaniana ho any dikany hoe vehivavy eto dia fiangonana. Zay nampitana an'ilay hoe nareo vehivavy nareo lehilahy. Zay le rem-piangonana tany amin'ny Genesis hoe ny taranaky ny vehivavy. Zay foana zany ny voalazo anaty Baiboly ao hoe taranaky ny vehivavy sy ny sisa satria io zany no entin'ny Baiboly anafenana an'le sary amin'ny faminaniana azy tahaka ny any amin'ny Apokalipsy moa misy fanazavana an'izany lavabe fa tsy hiditra be dia be amin'izany tsika. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana zay lehibe no Jaona mpanao batisa. Zay natera-behivavy, ianao natera-behivavy, za natera-behivavy, Elia natera-behivavy, Jesosy natera-behivavy raha mbola olombelona fa tsy Adama irery. I Adama irery ny tsy natera-behivavy fa ny volavolaina tamin'ny tanana. Fa raha mbola misy olombelona ankoatran'i Adama natera-behivavy. Raha mbola misy natera-behivavy na lahy na vehivavy tsy nisy teny eto hoe ny lehilahy natera-behivavy nitsangana lehibe noho Jaona mpanao batisa tsy nisy natera-behivavy amin'izay nateraky ny vehivavy Jaona ny ambony lehibe indrindra. Eto ambony tany zany na prime ministre na mpanjaka na iza na mpaminany Elia iza n'iza, Jesosy tena ny vava no miloaka eto fa tsisy lehibe noho Jaona. Lay nitapahana ny lohany, lay niteny hoe izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miaina. Raha te hitovy amin'ny Jaona ianao, miainay ianao, aza manana firariana misandratra ianao, te ho lehibe, te halaza ianao, efa mitombo anao zay milehibe, takonanao Jesosy. Mialahy ianao, aleo Jesosy nisandratra. Zay no ampianarin'ny fandarana eto. Zay ny tsisiany anarana tsy fantatrao eto, zay ny tsisiana telefônina eto, tsy fampiantsoantsoana eto mba tsy isiany le fa laza. Ialany zay. Nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra hozy izy dia lehibe noho izy. Raha ianao io zany kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra, lehibe noho Jaona mpanao batisa ianao. Dia ny oloha zay sahary zay alohan'ny idirako lalindalina amin'ny fifanankalozan-kevitra na fanomezana hevitra. Jaona ny lehibe indrindra ao amin'izay natera-behivavy tety ambony tany. Raha mbola nisy olombelona tety ka nalaza be ary teneniko anao Jesosy tena no miteny fa Jaona mpanao batisa lehibe indrindra. Marina fa miteny izy eo ambany hoe nareo nge tsy mifa Jaona nge hozy izy Elia. Raha jerentsika ty amin'ny 4:4 ty. Ary raha mety mandray nareo dia izy no ilay Elia izay ho avy, izay manantsofina ho enti-miaino, aoka izy hiaino fa tahaka ninona no hanoarako ty taranaka ty. Zany no any hon'Andriamanitra. Zay fampianarana mbola lava be moa zany satria Elia le nampiakarina velona tany an-danitra tamin'ny kalesiafy dia nisy mpitandrina anantany. Dia ahoana moa zany paster hoe ianao miteny hoe tsisy olombelona mahazo miakatra velona any an-danitra fa tsy Jesosy ireny. Zay namerenana ny Jaona tetỳ an-tany fa nidorana teny ambony kalesiafy no tenany dia gaga le olona an-tany. Levina ho any tena satria nidorana le kalesiafy, nga tsy azony hoe kalesiafy no nampakatra azy. Misy olona taty afo eo levina no fahafanana tany nampianarina omena hafatra tao Malaky hoe Malaky 4:1 tsy mipetraka eto ambony eto ny toko raha hijeritsika Malaky 4:1 izay voamarika tery amin'ny Matthieu ihany. Indro aniraka ny hirako aho ary izy anamboatra lalana eo alohako, ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo amin'ny tempolony, ary ny anjeliny fanekena izay irianareo dia indro tamy izy ho Jehovah tompony maro. Io zany le hiraka. Io le hiraka io. Raha toizintsika le teny zany hoe sokafantsika zany toizintsika dia nefa izy no mahatanty ny andro, nefa izy no eto moa indraindray misy diso toy le elektrônika tony, nefa izy no mahafantatra ny andro hiaviany.
nefa iza no mahatanty ny andro hiviany, zay zany le izy. Mety misy version hafa koa, tsy tatinao zany fiviany tompo eny amin'ny raolandro zany, farahandro zany, aza maniry en'zany. Za moa miteny hoe misy fampianarantsika fiangonana hoe ho avy Jesosy eny amin'ny raolandro, de manjary misy fandosoana hevitra hoe misy Jesosy bongany hita maso mivaingana ohatran'ny ara-nofo. Hitanao fa efa lasa diso mitady ara-nofo, fa Jesosy mandom-baravarana ao aminao isan'andro. Apokalipsy 7:20 hoe indro mandondombaravara zay mamotra any hiary sakafo aminy ary izy amiko sy ny sisa. Tsy rarahan'ny olona le Jesosy efa tonga zao amin'ny alalan'ny teny sy ny fanahy, fa Jesosy ara-nofo vao manaiky izy. Nefa ny ten'Andriamanitra eto miteny hoe tsy tatinao zany, zany farandro zany tsy tatinao, aza miandry an'izany. Raha zao ianao mandray ny Jesosy, miala etenao tonga de any an-danitra, tsy miandry an'izany andro fahatongavan'i Jesosy zany ianao. Izy tsy maintsy tonga ny farandro, tsy maintsy tonga ny farandro, fa tsy zavatra iriny zany, aza miandry an'izany koa. Fa misy fitaka ataon'ny devoly ihany ohatra ny tady andry an'izany ianao de tsy mbola ho ela zany koa. Fa androany Jesosy mandondombaravaraina anao amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra zao, raiso izy fa raha mandray azy ianao de vovonjy ianao. Nefa iza no mahatanty ny andro hiaviany, zay zany le teny eto. De miverintsika am'le Matthieu 7:20 teo, hozy izy hoe am'izay nateraka ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana zay lehibe no Jaona mpanao batisa, nefa ny kely indrindra ny fanjakan'ny lanitra de lehibe noho izy. Za zany mampirisika antsika hoe ay ve zany Jaona lehibe indrindra ary zay manao tahaka ny Jaona, Elia zay niran'Andriamanitra tety ambony tany, ny fanahin'ny Elia no ao anatiny. Be dia be ny fanazavana an'izany any amin'ny filazantsara, any amin'ny Lioka sy ohatr'izany. Jesosy amin'ny tenany mihitsy, amin'ny vavany mihitsy miteny an'izany sy manazava, fa tsy eto aloha ny resana an'izany sao de lasa miasa saina be eto ianao. Fa ty ten'Andriamanitra ty ny fampizarako aminao. Mbola lehibe noho Elia mpaminany ianao, mbola lehibe noho Jaona mpanao batisa ianao, raha tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Na de miteny areo hoe zany kely indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, lehibe noho Jaona ianao. Tady teo zay. Zava-dehibe ty zavatra resahako ty, tsy hoe faraparanako eto izy fa raha ny fanjakan'ny lanitra no resantsika mandra-patapitra zao tontolo zao, tsy hitapitra le fampianarana. Ary ilaina foana fa atsidika eny ananany fa be dia be ny zavatra omena. So mantsy ianao miteny hoe tsy manako lazaina fa tsy zay le pastera resaka le fandarina zanaka mpandova. Tsy tompoko, tena tsy lany ho resahantsika. 30 taona mahery ny antsoin'Andriamanitra nitoriana fa mbola manako lazaina foana ny tompo. Tokony teny hoe efa 30 taona ve miteny foana tsy efa lany lainga hozy ny fitenenana, inao ihany mbola azo tenenina ve tsy efa miverina tsenjery maimbo sisa, tsy tompoko. Andriamanitra miteny isan'andro ary manako lazaina aminao isan'andro izy. Nandritra izay 30 taona izay be dia be ny lazain'ny tompo ary mbola misy zavatra be dia be mbola tsy voalaza, mbola vaovao be ambara aminao hoentiny eto amin'ny fahantarana eto resahana eto. Zao fahantarana zao tsy teneniny hoe zay ho any ambony na mahay, tsy mitady laza zao fahantarana zao ary tsy mitady voninahitra, fa mizara maimaimpona ny fanjakan'ny lanitra. Zay averina foana zay. Elana mihitsy le malaza ary elana mihitsy le hoe tediavin'ny olona, zay ny tsy hamezana anarana sy numéro-na telefônina eto zay ny tsy hamezana azy satria manjary tsy misy fivoarana ary tsy misy fahanovana raha ohatra zay foana no verintsika eto. Zay angamba anaty fomiteny verimberina eny. De tohizantsika ilay izy ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra de rombana ary mipandrombaka maka azy ankeriny. Ay zany mbola mila fandrombana koa izy io fa tsy azo maimaimpona, tsy hoe mangataka hoe meo fanjakan'ny lanitra de mahazo. Fandarina teo aloha moa tsika ny resaka hoe inona ny fanalahidy. Ny fanalahidy zany ahoana tsy natafiditra ny Maria reniny zay niteraka azy mindray tampo aminy ara-tsy fanampatsiнаhy ara-nofo reo arairay reny amin'i Jesosy. Zany hoe tena marina aloha tsy rairay satria izy tsy zanak'i Josefa fa zanak'Andriamanitra. Fa reto rahalahy zanak'i Josefa sy Maria manokana, zandrin'i Jesosy daholo reny. Ka raha resahana zany, raha fitiana le resaka de zao hoe tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa, rehefa maty Jaona mpanao batisa, tsisy Jaona mpanao batisa intsony fa ianao indray ny Jaona mpanao batisa. Hitanao nefa raha ny Jaona mpanao batisa tapahan'ny Herôda ny lohany de maty izy. De rehefa mipodry Jesosy de hoe iza indray ary zany lehilahy zany ko Jaona rehefa maty, lazainy olona fa mpaminany, lazainy olona fa Elia nitsangana tamin'ny maty sy ny sisa. Gaga Herôda hoe iza le Jesosy,
fa i Jaona mpanao batisa mbola tsy maty izy hatramin'izao raha tena marina. Fa izy ianao tapao ny lohanao io dia ny lohan'i Jesosy apetraka eo ambony soroka ao. Tiana ny tenena dia hoe ajanony lohabe antsika io, atsaharo be lohabe saina io, fa alao Jesosy no lohan'ny fiangonana, alao Jesosy mitondra ny lohantsika, alao Jesosy nitarika antsika sy hampianatra antsika. Fa raha manaiky ianao tarihan'i Jesosy, raha manaiky ianao fa Jesosy ny lohany amin'ny fiainanao, teny ianao fa hiova fiainanao, lasa Jaona mpanao batisa ianao, dia isanao ho faty aza tsy maty ianao. Tahaka le laingany devoly eo hoe laingany za fa tsy maty kory nareo. Maty ny nofo tsy maty fa ny fanahy maty. Arety kosa dia zao, le nofonao maty rehefa miala ny lohanao, fa rehefa Jesosy mipetraka, rehefa i Jaona mpanao batisa ny eo lohanao, velona amin'izay ianao. Ny tiana tenenina zany hoe le fahavelomana ara-panahy eto ny tena zava-dehibe. Fa navelona ary moa nofonao azonao zao tontolo zao Jesosy, inona moa so azonao raha very ny ainao sy ny fanahinao. Le aina io le âme, fa tsy le esprit akory. Fanahy le esprit dia nadikany gasy hoe very ny fanahinao, fa ny ainao no tenen'i Jesosy, tsy le aina le hoe la vie fa le âme. Le âme na soul amin'ny teny anglisy, le maha-olona ny olona tsy fanahy fa ny âme. Miko anaty fon'ny teny. Ka averina zany izy hoe hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa zany, mandraka ny kehitriny izao tsika amin'ny teny izao, ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana. Ianao ve mba mandrombaka? Ahoana ny atao hoe fandrombaka? Dia izao, edivana, tena ifampitadiavana. Satria noana devoly dia mandrombaka anao, ny fanjakan'izao tontolo izao mandrombaka anao mba tsy hiala amin'ny fanaon'izao tontolo izao ianao, mba hankafy ianao ka tsy hiala amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Ny fanjakan'Andriamanitra ndraiky io rombahana fa tsy mandrombaka. Ny fanjakan'Andriamanitra rombahana fa ny fanjakan'izao tontolo izao mandrombaka anao ho any aminy. Ka ianao rombahany devoly ianao ho any aminy. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana. Ahoana fandrombahana azy? Miady ianao handresy izao tontolo izao, miady ianao handresy fakapanahy, miady ianao mba hijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ka hankatoa. Devoly miteny hoe aza manaraka an'izany tenin'Andriamanitra izany, fa nga ianao rery ny olona aza dia marin-doatra ozy ny mpitory teny, fa ahoana misy mandika velona, aza marin-doatra ndika izany dia aza marina mihoatra no Andriamanitra, fa tsy aza marin-doatra dia mahazo mandaingalainga kely izany, dia mahazo mamitapitaka kely. Dia iny moa tsy ny heriko tanterana amin'ny fahalemena, dia manoto izy. Tsy tanterana amin'ny fahotana ny herin'Andriamanitra, fa fahalemena sy ny fahotana tsy mitovy. Ohatra hoe fijangajangana tsy fahalemena, fahotana. Ny Baiboly miteny izany ary Jesosy ohatra ny iny, fa be dia be ny mpanompon'Andriamanitra mijangajanga dia mitenena izy hoe izy io mba zay ho fahalemeny. Tsy mety zany, mamitaka ny tenany sady mamitaka ny hafa, dia manantena nefa izy fa ho any an-danitra. Ka izy raha tsy ao anaty fanjakan'Andriamanitra fa any ivelany, satria rombahany fomban'izao tontolo izao. Ahoana moa ianao mpanompon'Andriamanitra fiainan'izao tontolo izao, ahoana ny ilazanao fa ao anaty fanjakana? Dia manao fagagana. Fagagana na devoly ara manao fagagana. Fiza miteny fa devoly tsy manao fagagana, fa maziry eny ka tsy fagagana. Manao fagagana ary devoly mampiasa mpanompon'Andriamanitra vita fagagana. Dia amin'izay ny olona manaraka ny mpanompon'Andriamanitra iny. Dia ny olona mieritreritra hoe misy Jesosy ny mpanompon'Andriamanitra iny, fa indraindray fa devoly mampanao fagagana an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Voasoratra ao anaty Baiboly izany. Hoy Jesosy amin'izany andro izany maro ny hitory fa izany Jesosy, izany Kristy aza manaraka azy, fa za tsy naniraka azy. Tsy manino ho jerentsika izay ten'Andriamanitra izay. Raha ho jerentsika ty filazantsara ny lioko ty, toko fa 17, misy ihany koa any amin'ny Mateo, misy any amin'ny Jaona. Dia le fomba fanazavana samy tsy mitovy fa samy nanana fanoratany azy, fa izay authentique n'ilay tantara hoe tena nisany izy matoa olona samihafa nanoratra azy, na dia endrika samihafa ary ny fomba nanehoany azy tsy mampiovy ninona izany. Ho jerentsika vakitsika manomboka amin'ny 20. Ary Jesosy no nanontaniany fariseo izay andro hiavian'ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe tsy misehoseho no fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na indro ery. Hitanao izany? Tsy misehoseho, tsy ara-maso hitanofo ilay fiavian'i Jesosy hoe iny amin'irao lanitra dia iny efa mangamanga ny akanjony any Etazonia, menamena izy any Eropa, aty Afrika izy somary maitsomaitso, volomparasy izy any Aostralia. Hitanao? Na ianao raha izao fanina amin'izany resaka ataoko izany dia manimba finoana ilay rangahy io. Tsia, aitsio ny fijerintsika Baiboly fa aza mandika ara-nofo. Aza dika ara-nofo na ara-teolojia ny Baiboly. Mety gaga raha ianao mpitandrina amin'ny teny izany. Teolojia tsy scientifique anie izany hoe théos logos, étude de Dieu. Tsy ady hevitra anao amin'izay koa mety hita hatreto ny resaka, fa
fampaherezana tsotra ny fitondrana hevitra no etiko eto. Tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'ny lanitra, tsy araka ny fieritreretan'ny olona sy torian'ny olona azy isan'andro san'andro, fa ndao tsika nitsy fijery amin'izao andro faran'izao. Ary ny olona tsy hanao hoe indro ty any aminay, indro ary tsy zany le izy, tsy any aminay Jesosy ny any aminareo, fa indro ny fanjakan'ny lanitra dia ao anatinareo, ao anatsika ny fiavian'i Jesosy tompoko, fa tsy eny amin'irao lanitra araka le tenenintsika hoe iny mivongana Jesosy be. Fanjakan'ny lanitra dia ao anatinao. Fa ny fahitana an'i Jesosy zany eny amin'irao lanitra zany dikan'izany hoe ravo zao tontolo zao, potika ny tany aho levona, ny volana hodirary masoandro tsy hita manjavona. Zany ny fanazavan'ny Baiboly azy. Maniry en'izany ve ianao? Aza maniry en'izany. Aza maika Lazarosy any an-dany rehefa milamina tsy ho antsoina intsony izy, midinina reo averinao tsara, mbola resakafa koa zany, mbola resantsika any aoriana. Fa fanairako anao fotsiny izy mba hanaraka an'ity fandariny tena be dia be zavatra ilayntsika fantatra amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao aminao ndao any aminay, ndao ary izy ery, zay le hoe ndao any aminay manao publicité, fa raha tsy zay tsy misy olona makany. Tena mifona aminao raha hiteny fohifohy an'izao na dia mavezatra ary le izy. Resahako matetika ihany hoe le publicité ne zao ny lozy. Raha manana fiangonana mahazaka olona arivo, rehefa ataoko ny publicité na ny dokam-barotra mitoko le izy, feno ny plasy ohatran'ny bus io. Rehefa tonga embolana ataony statistika, tsy miova satria mahomby le publicitéako. Fa rehefa ataony jerena le izy, afaka ery-taona, le arivo nisoratra anarina voalohany teo fa tsy hisy ao intsony fa mety folo sisa zay fidèle angamba, fa sisa lasa tsy afa-voafitaka. Nampanantenana fanasitrahana izy fa tsy sitrana, nampanantenana fiovan'ny nofo izy fa tsy nisitrana ny ara-nofo. Lamina ny fiaina, tsy nahita an'izany izy, nampanantenana an'izany izy hoe lamina ny fiaina efa tsy ny lamina, lasa izy. Ianao tsy miraharaha fa alefa ny publicité dia misy misolo ny seza. Tonga ny faran'ny taona ataony comptabilité milamina ny ara-bola, tsy miova ny isan'ny olona, dia izay no atao hoe fiangonana matanjaka amin'izao andro faran'izao. Tahaka izay le mampatahotra. Fa tsy ohatr'izany ny fanjakan'ny lanitra. Tsy amidy ohatran'izany ny fanjakan'ny lanitra. Ka indraindray koa tsika voafitaka dia mamita tena ihany koa tsika. Fa ny fanjakan'ny lanitra eto miteny hoe tsy any aminay, tsy any aminareo, tsy ety, tsy ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo, ao anatinao tsirairay, efa ao aminareo. Zay le fony teny eto. Ary izy tamin'ny mpianatra, ho avy ny andro hanirianareo ahita ny ankiray amin'ny andron'ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo, tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha nareo na manaraka azy, fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazavatra amin'ny farany koa dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa mirapiratana, nefa aza mandeha nareo. Raha misy miteny hoe indro efa mipoitra ary izy, indro efa miseho ary izy, tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazavatra amin'ny faran'ny tany. Fahazavana fa mirapiratana, voninahitran'Andriamanitra ny fiaviany, fa tsy ara-nofo araka ny fandika-tsika, fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavin'ity taranaka ity. Misy ara-panahy zavatra tsy takatritsika ao. Jerentsika indray filazan'ny Matio an'ity resaka ity. Alohan'ny jerentsika le Matio, jery kely an'ity Marika ity satria niteneniko izy teo, dia aleo jerentsika ara-tsoratra masina dia miditra le Matio tsika rehefa avy eo. Ny 9:20 zao eto milaza: ary amin'izany raha tahiny misy olona manao aminareo hoe indro ety Kristy na indro ery, aza mino ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka hitsangana ka aneho famantarana sy fahagagana amin'ny tahany na dia ny olom-boafidy aza. Raha azo atao izany, jereo tsara ny ten'Andriamanitra. Fa mitandrema kosa ianareo indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Fa amin'izany andro izany raha afaka izany fahorian'izany, ny masoandro hamaiziny ary ny volana tsy haneho fahazavana, ary ny kintana hiraraka avy amin'ny lanitra, ary hozongozonina ny herin'izay ao amin'ny lanitra. Ary amin'izany ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra, ary amin'izay dia aniraka ny anjely izy, ary hanangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra, ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Tena teneny eto izany. Ny antsika zao raha vao misy teny indray dia ara-nofo be, tonga dia aiza
mangamanga amin'ny masony sa maitsomaitso sa fotsifotsy ny akanjo sa hitanao fitahany divolitsika lasa mandray rano fa zava-doza be zany farahandro zany tonga de mataonao mahita an'Andriamanitra de efa fanahy zay ianao efa any an-danitra fa tsy ety an-tany intsony fa ny mahita nofo ara-nofo de adikany raha hoe arivo taona ety ambony tany sa sisa lasa manahirana be izy lasa hevitra be fa tsahatra ohatreo fa nitanjona amin'ity fampianarana mamaraparana le fanjakan'lanitra ity zany a hoe rombahana le izy a de asehoko anao fa zavitahany devoly ianao le rombahana de anao mandrombaka fa ianao kosa rombahany fanjakan'ny tany sy ny fanjakan'izao tontolo izao akany aminy fa ianao mila mandrombaka ary mandrombaka makazekeriny izy ny ten'Andriamanitra teo jerentsika indray Matio jerentsika atao amin'ny Matio a toko fa 420 de tsy maninona vakitsika manomboka any amin'ny andininy fa 320 manomboka any amin'ny andininy fa 320 eto miara-mitady etsika manomboka eto amin'ny andininy fa 320 ko raha misy manao aminareo hoe indro ary ty Kristy na indro ary aza mino ianareo zao fa misy Mesia sandoka efa misy eran-tany tsy eto Madagasikara ihany tena milaza amin'ny tena izy fa izy Mesia anazy sy ny eritreriny iny aloha de anazy zay ho lazony fitahany fa raha olona mamaky baiboly ka mamaky tsara tsy fitahan'ny fanahin'izao tontolo izao fa miainy fanan'Andriamanitra tsisy olombelona misolo amin'i Jesosy ny tantaran'ny baiboly hoe misy Kristy vaovao na fa na Mesia vaovao tsisy an'izany ato ary efa niteny izy hoe tandrefa misy Kristy sandoka efa vakitsika teo nefa de mahagaga le olona mila ranofo famonjena sy filana ranofo mila an'ireny Kristy sandoka laza sy ireny reny ny tratran'le olona tia ranofo sy le te vahaolana ranofo reny be de be tratrany ary tena mahazola izy ka na ny olom-boafidy ara be mivoafitany tsy mahagaga zany be manam-pahaizana amin'ny tenin'Andriamanitra hoe manana diplôma voafitaka izy ireny misy zany tsy ady hevitra amin'izany tsika fa izy Kristy sandoka ny 720 sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana hitanao manao fahagagana afaka manasitrana izy ary azo atao na de ny olom-boafidy aza de ho fitahany tsy ny fanaovana fahagagana tompoko ny famaritana fa tena olon'Andriamanitra ary eo amin'i Jesosy fa jereo ny hazo mitsilo sy ny voaloboka mitovy ny tahony fa rehefa tonga ny famokarana ny voany ny mahasamy hafa azy jereo ny voany fa tsisy olona hioto voaloboka amin'ny tsilo ary tsisy olona hioto tsilo amin'ny voaloboka fa mandraindraitsika roboka le tahony fotsiny de miatsampy aveo maty ny tsilotsika jereo ny voany fa tsisy olon'Andriamanitra anao fanao zao tontolo zao tsisy fa matoa izy mbola miaina an'izao tontolo zao fa zara-dratsy tsy olon'Andriamanitra izy fa iraka satana any tsirairay zay fa tsy za mitsara ary za tsy miteny hoe iza lizy na iza za koa tsy mahalala fa miteny ten'Andriamanitra fotsiny zay no anjarako tsy mijery hoe iza manao an'izany iza tsy manao an'izany 520 indro voalazako aminareo raha teo zany ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra izy aza makany ianareo indro ao amin'ny efitrano izy aza mino fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana de ho tahaka izany any fiavin'ny zanak'olona fa zay toerany faty any ny aingona ny voromahery misy teny Jesosy moa any amin'ny Jaona any hoe raha misy mitenenareo indro ary indro ty aza manaraka azy za tsy naniraka azy ozy Jesosy hitanao zany be de be ny olona mitoreny Jesosy amin'izao faran'izao ny alalano azy fotsiny de zao raha vao tia voninahitra le olona tia filany nofo tia arena tia alaza mieritrereta tsy avy amin'i Jesosy jereo Jaona mpanao batisa zay lehibe indrindra amintsika zay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra mbola lehibe no Jaona mpanao batisa ny maha Jaona mpanao batisa azy de izy zao ny teniny hoe izy tsy maintsy mitompo za tsy maintsy miaina ary nefa rano tapaka ny lohany dika le tapaka aloha ara-panahy tapahana ny maizy ianao de lohan'i Jesosy apetraka eo ambonin'ny atoko ao Jesosy ny lohanao sy mitarika anao satria Jesosy ny lohan'ny fiangonana lohan'ny mpiandry tena teneniko anao zany hoe voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra eny amin'ny rano lanitra hitanao zany tsy mila le ohatran'le afo manga be amin'ny fetim-pireneny reny ny eritreretan'ny olona ahitana an'izany fa zany fa mirapiratana zany fiainanao mamirapiratra tena tsapanao mihitsy hoe tena misy Andriamanitra amin'ny fiainako na de miady ady mafy ary ety ambony tany tsy maintsy miady fa ety amin'ny terrain zao tontolo zao tsika milalao tadio fa tsy ety amin'ny terrain antsika tsika fa terrain zao tontolo zao satria any satana zao tontolo zao sy ny fanjakany nalatsaka tetỳ an-tany izy fitoram-pako etỳ an-tany ka raha tianao manoro toerana mamandry toerana manao famandry toerana ety ambony tany ianao very ety ianao fa tsy satana ny ety any an-danitra mamandry toerana raha mila
aza mamandry toerana ety an-tany. Ohatrany sarotsarotra ilay fampianarana resahana eto fa fanairana farana zao atao zao a. Fanairana farana zao. Mety androany sisa ny ahinoanao ten'Andriamanitra tsy fantatra na izany ianao samy tsy tompon'ny fotoana. Samy tsy tompon'ny fotoana tsika fa ny antson'Andriamanitra samy manana azy ka zay zany ny amaranako n'ity fandarana ity hoe ny fanjakan'ny lanitra de rombahana. Zay zany voalaza tao amin'ny Matio 1:20 teo. Tsy maninona verenantsika sokafana le teo de jerentsika le any amin'ny 1:20 amaranako azy a. Zay zany ny voavaky eo amin'ny 1:20. Matio azafady Matio 1:20 fa any amin'ny 6 a mijery a. Matio 1:20 a de ny 1:20. Asehoko anao eto fa miara-mijery eto tsika. Zao mivaky ny teny. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraka vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona mpanao batisa. Lehibe Jaona izy ny lehibe indrindra hozy Jesosy ny teny. Nefa izy ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra de fa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra lehibe noho Jaona. Ka raha manaiky ianao hiditra ny fanjakan'Andriamanitra aza matahotra ianao fa ianao ary bitika indrindra ao lehibe noho Jaona ianao. Ka raha ianao lehibe noho Jaona ety ambony tany a, mandoalika aminao Satana ho a. Zay ny zava-dehibe. Aza ampiresahan'ny olona hoe aty aminay misy an'izao na any amin'ny anina misy an'izao na zao no izy. Arao Jesosy ianao ny ten'Andriamanitra mankatoava azy zay teboka. Tsy ampiana tsy analana. Ka de mampahery anao a resaka amin'ny manaraka de tsy hanazava lava be sy sarotra be le fanjakan'Andriamanitra intsony a. Fa ny olona miaina ao anaty fanjakan'Andriamanitra no resahako be dia be indray a mba hafampairezana anao a de mba miezaka ianao hoe za koa mba tena hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany a. Fa zay rehetra ny fanjakan'Andriamanitra no manana fiainana mandrakizay de mahereza engany ny ten'Andriamanitra hanambina anao mandrakariva.